Miarabanao amin'ity talata fa 7 volana janoary ity. Ny rapsodin'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe fandresena siniery amin'ny alalan'ny tanantsika. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Exodosy 7:10 andin'ny 1:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, ary nampidiny ny tanany dia nahery ny Amalekita. Ataony antony andro vitsivitsy dia anazava zava-miafina vitsivitsy hoy ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Krisy izay azonao ampiarina ary misy vokatra tsy mampino araka ny asehon'ny soratra masina amintsika. Ireo zava-miafina ireo dia tsy takatry ny sain'ny olombelona kanefa zavatra azontsika avy amin'ny fianarana ny teny. Ohatra, ny Exodosy 7:10 andin'ny 15 ka hatramin'ny 20 dia tantara mahafinaritra iray izay mampiseho ny iray amin'izany zava-miafina lehibe izany. Nanafika ny Israely tao Refidima ny Amalekita. Araka izany dia nanome toromarika an'i Josoa Mosesy mba hitarika ny vahoaka any amin'ny ady, fa izy kosa nitsangana teo an-tampon'ny havoana ka niaraka tamin'ny tehin'Andriamanitra teny an-tanany. Ary hoy ny Baiboly, ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Hitanao izany ao amin'ny Exodosy 7:10 andin'ny 1:10. I Arona sy Ora dia nahatsikaritra fa nisy fifandraisany ny fanandratan'i Mosesy tanana sy ny fandresena tamin'ny ady. Koa rehefa vizana ny tanan'i Mosesy dia naka-vato hipetrahana izy ireo ka nanainga ny tanany teo amin'ny andaniny roa avy mba hazonantoka fa misandratra ny tanany mandra-piletiky ny masoandro. Izany nataon'izy ireo mandra-pandreseny tamin'ny ady. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy, soraty eo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy eo ambonin'ny lanitra. Exodosy 7:10 andin'ny 4:10 izany. Nanome fatakarana an'i Josoa izany ny tena antony nahazoana fandresena tamin'ilay ady. Ny zava-miafina dia tao ao amin'ny fanahy, ny fanandratana ny tanan'i Mosesy. Misy fandresena sihery amin'ny alalan'ny tananao. Ny mpanao salamo dia manambara ao amin'ny salamo 4:20 andin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Aoka keo anatrehanao mandrakariva toy ny didika azo manitra ny fivavako, ary toy ny fanatitra hariva ny fanandratako ny tanako. Hoy koa ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty 2:2 hoe koa tiako ny olona hivavaka eny tontolo eny manandra-tanana masina. Ampiaro izany dia ahita fahombiazana sy fandresena goavana maro ianao eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fitantanam-bola, ny fahasalamanao, ny asa, ny fanompoana ary izay rehetra mahakasika anao. Amin'izao fotoana izao, asandrato ny tananao ho an'ny tompo. Paikady ny fanahy izany ho amin'ny fandresenao tsy tapaka sy ny fiainam-boninahitra tsy mitsaha mitombo. Aleloia! Asaiko anao anao izao vavaka manaraka ho tononoko izao. Ray malalo, manandratra ny tanako ho pirofony fonoko anao izay mitarika mandrakariva amin'ny fandresena mitandahatra sy ankiato ao amin'ny Kristy. Ny fanandratako ny tanako dia tahaka ny fanatitra hariva. Mandresy ary maharesy ny fahavalo, tsy misy mpanohitra ka mahatohitra ary ny fanamby rehetra dia mirodana eo anatrehako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manana tontolo andro mahafinaritra tompoko tehin'Andriamanitra manokana ianao.